toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio fantaro misy fotoana hoe ny tompo tsy mamelanao hitory amin'ny toerana anankiray araka ny amin'ny asana apôstôly toko fahaenina amby folo andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy ary efa norarany fanahy masina tsy hitory teny amin'ny tany azy izy dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia. Misy kosa nefa ampahitany anao mialoha ny toerana tokony hitorianao araka ny ao amin'ny asana apôstôly toko fahaenina amby folo andiny fahasivy sy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitambaka aty Makedonia ka vonjeo izahay ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olonany. Zay tahaka ny Davida na mahay miady azy dia mihery amin'ny tompo vao mandeha. Vavaka isika raha eo ampahafantaro ahy ireo toerana avelanao hanompoako anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.